والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صلوا على حضرة النبي ويسألك ابن محمد ويكرمك ويهديك من صلوا على جمال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. اللهم اكرمك اللهم احفظك امين. صلوا على جمال أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله يسعدك أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Simtsara tsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriam-pahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky, ireo mpanaradia azy ary izay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Androany dia andro alahady izay andro hanaovantsika ny direkta iresadresana an'ity boky izay mitondra ny lohateny fiqh at-taharatu was-salah. Ary androany insha Allah mamarana an'ity boky tetsika. Tapitra androany ity boky izay noraisintsika ity. Tapitra androany. Alhamdulillah, tapitra androany ity boky ity insha Allah. Ny lohahevitra izay horesadresantsika aminazy ity androany dia mahakasika ny yaumul juma adab wa sunan, zany hoe ny andro zoma, ny fomba fanao mandritra ny andro zoma, ary ihany koa ireo sunna tokony atao mba ahazoana fahasoavana lehibe eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay no horesadresantsika amin'ity androany ity. Tamin'ny lasa tetsika dia niresaka mahakasika ny andro zoma sy ny halehibiazan'izany. Hitantsika fa ny andro zoma dia andro izay nanamboarany Allah ny Adam, nampidirana azy tao amin'ny paradisa, namoahana azy tao amin'ny paradisa, ary io ihany koa nahafaty ny Adam alayhi salam, ary tsy mitsangana ny faraandro, zany hoe tsy potika izao tontolo izao afa-tsy hoe tonga ny andro zoma, ary tsy mitsangana ihany koa ny fitsarana amin'ny andro farany raha tsy amin'ny andro zoma. Ary mbola andro zoma io idirantsika amin'ny paradisa any amin'ny andro farany. Ka andro zoma dia andro lehibe, manatantara, manana ny maha izy azy. Zay no antony nasiana andro lehibe izay fotoam-pivavahana lehibe ao anatrehan'ny mpino Islama. Ny andro zoma ihany koa dia nisan'ny mampiavaka azy satria ny olona maty amin'ny andro zoma na ny alina zoma, araka ny hadisy niraisintsika tamin'ny heriny, dia anisan'ireo olona mahazo famindram-po ny Allah, no sady ihany koa tsy mandalo an'izany fanasaziana na mety iaina hihena ny fanasaziana izay mety mahazo azy ao anatin'izany fasana izany. Zay zany anisany zavatsoa azontsika amin'izany andro zoma izany. Androany tsika insha Allah hijery ireo adabu wa sunan, zany hoe min adab wa min sunan yaumul juma, zany hoe anisan'ny zavatra tokony ho fantatry ny mpino Islamo lahy sy vavy rehefa tonga ny andro zoma. Fotoam-pivavahana lehibe izy io, araka amin'ny voalazantsika zany, dia tokony ho fantatry ny olona rehetra hoe inona ny tokony ataony, inona ny adidiny manoloana an'izany andro zoma izany. Ny andro zoma araka amin'ny voalazantsika, fantantsika rehetra zany fa ny andro zoma dia fotoam-pivavahana, andro lehibe, andro manana ny maha izy azy. Amin'ny finoana Islam ny andro na ny alina mialoha lalana ny atoandro. Zany hoe rehefa mitenantsika andro zoma dia manomboka amin'ny alakamisy milentika amin'ny masoandro, efa eo antsika manatanteraka ireo fombafomba izay tokony atao amin'ny andro zoma. Averiko fandoany, amin'ny finoana Islamo dia ny alina mialoha lalana ny atoandro. Zany hoe rehefa alakamisy milentika masoandro dia efa miditra ny andro zoma. Zany hoe iny efa alina ny zoma, iny alakamisy mifoha zoma iny. Ka rehefa tonga izany andro alakamisy ifoha zoma zany, rapiny Islam anao, indrindra anareo anabavinay, indrindra anareo vadinay, indrindra anareo mamanay, indrindra anareo olobenay vehivavy reo,
rehefa miditra ny aliny zoma alakamisy milentika masoandro dia ny zavatra voalohany tokony ataonareo fanadiovana ao anatin'izany trano izany. Raha vitanareo iny amin'ny alakamisy foa zoma iny, eo anareo efa manolo ny rideau rehetrarehetra, manolo ny lambaseza, mamafa, manadio, manomboka eo zany ny aliny zoma. Raha mahavita an'izay, raha tsy vitandreo moa izay fa satria no ny andraikitra adidy amana andraikitra maro samihafa, dia andrasana zoma maraina manao azy. Fa ny tena tsara vao miditra fotsiny zoma dia efa manao an'izany zavatra izany ny mpino islamo rehetra. Zay aloha zavatra voalohany tsara ho fantatrareo mamanay, tsara ho fantatrareo vadinay ireo, tsara ho fantatrareo anabavinay ireo, tsara ho fantatrareo mamanay ireo, dia rehefa miditra ny alakamisy alina, alakamisy zany hifoa zoma milentika masoandro amin'ny alakamisy iny, efa manomboka manao grand ménage ianao ao an-trano, efa manomboka manao grand ménage, soloina ny rehetrarehetra, diovina any ambanin'ny kibany, ambany fandriana rehetrarehetra reny, diovina reny vovovoka sy ny rehetra reny tsoahana avokoa, diovina reny, manao serpiera, manao tsy haiko iny. Andro zoma mety ho gaga ireo fa maninona manao an'izany? Hoy andro zoma zany andro fety lehibe lavitra mihoatra ny Eid el Fitr sy Eid el Adha. Lehibe lavitra zany hoe mbola masina, mbola manan-danja mihoatra ny Eid el Fitr sy Eid el Adha ny zoma. Ary izy io fetintsika isan-kerinandro, atsika isan-kerinandro dia manao fety ny andro zoma. Dikan'izay rehefa milentika masoandro amin'ny alakamisy, allo au boulot vehivavy rehetrarehetra, lehilahy ihany koa afaka manampy, satria mety tsy ho vitan'ny vehivavy rery zany manadio, manao an'izao, manao an'izao. Raha misy libra lehilahy afaka manampy an'ireo vadintsika amin'ny fanaovana an'izany grand ménage isaky ny alakamisy alina na zoma maraina, mety anaovana an'izany inshallah. Zay zavatra voalohany. Faharoa, ny lehilahy rehetra miezaka manao tous les moyens mba hanatrika ny solatul fajr eny amin'ny moskey amin'ny andro zoma. Ny lehilahy rehetra miezaka manao tous les moyens manatrika ny solatul fajr eny amin'ny moskey. Satria nahoana? Satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallama miteny amin'ny hadis afdalu salawat, ny salat tsara indrindra obligatoire izay nataon'ireo notanterany mpino lahy dia ny solatul fajr eny amin'ny moskey amin'ny andro zoma. Ny solatul fajr eny amin'ny moskey amin'ny andro zoma. Ino solat tsara indrindra ho an'ny lehilahy, tsara indrindra ho an'ny lehilahy ny solat fajr eny amin'ny moskey. Dikan'izay ny lehilahy rehetra manao ezaka tous les moyens hanatrika ny solatul fajr amin'ny andro zoma io eny amin'ny moskey, fa thawabo lehibe azonao amin'izany. Rehefa mandeha ny solatul fajr, eo ilainan'le imamo mahay ny fiqhul imama, lalàna mamey ny sola sy lalàna mamey zany imamo zany. Rehefa mandeha solatul fajr amin'ny andro zoma, dia le imamo ao anatin'ny moskey voalohany tokony hamaky amin'ny rakan voalohany suratu sajda, alif lam mim sajda, tokony hamaky an'io suratu sajda io izy amin'ny rakan voalohany, zany hoe mamaky sura dia misy sujud zany amin'izay solat fajr amin'ny andro zoma zay. Ary ny rakan faharoa dia mamaky izy suratul insan, hal ata ala al insani hinu min ad-dahr. Ireo sura anankiroa ireo tokony ho hainy imam par cœur rehefa tonga ny solatul fajr amin'ny andro zoma. Anisan'ny sunna nataony mpaminany
namaky surat sajda amin'ny sola fajry ary namaky ny surat al-insany amin'ny deuxième raka amin'ny sola fajry. Rehefa tapitra izay zavatra izay nataony izay dia manomboka eo koa tsika efa afaka mamaky ny suratul kahfi, surat al-kahfi, tsy surat kafo. Misy olona very maheny suratul kahfi de noetretiny surat kaf namaky izy kaf wal Qur'anul Majid, tsy iny tsy surat kaf fa suratul kahfi. Suratul kahfi zany la caverne, zay no anarany eo amin'ny sura numéro 18 eo zay raha tsy diso zao, numéro 18 zany sura zany raha tsy diso zao, suratul kahfi. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, zay no suratul kahfi. Satria paminany sallallahu alayhi wa sallam niteny amin'ny hadis manao man qara'a surat al-kahf yawm al-jum'a adaa lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn. Nizaniza ny olona anankiray namaky ny suratul kahfi amin'ny andro zoma dia izany olona zany no azavainy Allah ny fiainany, ny tontolo androny, ny tontolony rehetra mandritra ny zoma anankiroa, zany hoe ao anatin'ny herinandro. Raha tamin'ny zoma lasa teo zao tsika namaky ny suratul kahfi dia tadidio tsara fa ao anatin'ny hazavana ny fiainanao nanomboka tamin'ny zoma afakomaly mandra-patonga ny zoma manaraka iny. Ao anatin'ny hazavana ny fiainanao, ny tontolo andronao, ny tontolo iainanao, ao anatin'ny herinandro be zao mamaky sora anankiray amin'ny Qur'an dia azahoanao an'izany zavatra zany. Wallahi, Islam dia mampianatra antsika ny fiainana ary mampianatra antsika lalamora hidirana any amin'ny paradisa. Mamaky suratul kahfi ianao, ny fiainanao, ny tontolo andronao ao anatin'ny semaine dia mazava, tsy misy zavatra manakotakona azy. Alhamdulillah, minjo afa tsika jiaby anisany namaky an'izany tamin'ny zoma lasa teo. Raha tsy namaky an'izany atsika tamin'ny zoma lasa teo dia atovo anatin'ny lista ny zavatra zay ataonao amin'ny zoma manaraka ny famakiana suratul kahfi. Na dia manomboka sola fajry ianao mamaky azy ziska 8 heures vao vitanao, satria mety misy antsika sahirana mamaky azy, miankanakana mamaky azy, na maka fotoana betsaka vao mahavoavaky an'izany suratul kahfi zany. Fa raha olona tsotra normal zatra mpamaky Qur'an dia eo amin'ny 15 à 20 minutes eo vitany mamaky ny suratul kahfi. 15 à 20 minutes ho an'olona efa zatra. Ho an'olona somary sarisahirana mety eo amin'ny 1 heure de temps ahavitany azy. Raha olona tena miankanakana mety eo amin'ny 1 heure de temps et demi ahavitany azy. Ka miezanao na mandany 1 heure de temps aza, na mandany 1 heure de temps et demi, inona problème? Zavatra hanazava amin'ny fiainanao mandritra ny herinandro, indray mandeha isan-kerinandro no ilainanao amin'izany. Inona problème raha mamaky ny suratul kahfi anao? Zay zany no zavatra takina aminao amin'ny andro zoma io, mamaky ny suratul kahfi. Rehefa anao vita assalamu alaikum eny amin'ny mosquée sola fajry, vita iny manao azkar tsotsotra anao, subhanallah alhamdulillah, ziska vita reny tasbih sy ny rehetrarehetra reny, manao azkar ianao, vita azkarinao, vita ny doanao, vita ny tasbihinao, vita zay lasa anao maka mushaf mamaky suratul kahfi amin'io andro zoma io inshallah. Rehefa vita zay dia mody any an-trano anao. Rehefa mody any an-trano anao dia eo ihany koa anao efa afaka mandeha mandro amin'izay fotoana zay. Zany hoe mandeha mandro misaika ny zavatra tokony ataontsika amin'io andro zoma io. Satria nahoana? Mazava ho azy fa atsika mpino islamo nampianarina finoana islamo ny fahadiovana. Ka rehefa andeha hamonjy fotoam-pivavahana lehibe anao amin'ny Allah dia tokony madio
ary ny fandroana e tsy le mahazatra antsika hoe mandro fotsiny ohatran'io fa nitakiana amin'ny fandroana e dia fandroana lehibe fandroana toahara na izay fantatra amin'ny anarany al-ghusl zany hoe ny fandroana eto mametraka fikasana anao handeha hamonjy solatul juma ka ty fandroana izay ataonao ty dia fikasana fandroana ny solatul juma na ny andro zoma de rehefa aveo ny lemanao rano ny vatanao iray manontolo manomboka amin'ny tapindoha ka hatramin'ny faladian'ny tokotra dia lena avokoa tsy misy na de ray tamin'ny vatanao ny tsy lena zany hoe ny lena avokoa ny manomboka amin'ny tapindohanao ny volonao rehetrarehetra iny mandra-pahatonga ninona ny faladianao na lehilahy na vehivavy zany ty fandroana ty mitovy amin'ny fandroana janaba mitovy amin'ny fandroana ghuslin'ny vehivavy avy tapitra fotoana mitovy amin'ny vehivavy avy niteraka mitovy amin'ny fandroan'olona niditra islamo mitovy avokoa ny fandroana fa ny fikasana no avozina zany hoe samy hafa ny vehivavy tonga fotoana rehefa anao ghusl izy ny fikasany hiala amin'le loto lehibe zay nahazo azy teo amin'izany règle zany raha ohatra ka olona janaba avy nanao firaisana tamin'ny vadiny de ny fikasany hiala amin'ny loto lehibe de ny janaba izany fa raha ohatra kosa anao dia hamonjy solatul juma dia ny fikasanao ity fandroana ataoko ty fisena ataoko ty de fisena ny andro zoma zany hoe sonina ny andro zoma ny mandro de zao mandro amin'izay fotoana zay dia le manao avokoa manomboka ny tapindoha ka hatramin'ny faladia misy fanamariana tiantsika atongavana amin'io afaka atambatra fandroana ray ny fandroana anankiroa na fandroana anankitelo afaka atambatra zany hoe ohatra avy nanao solatul fajry ny mpivady anankiroa rehefa tapitra ny solatul fajry nandeha izy ireo niverina natory ary nanao firaisana rehefa tapitra ny firaisana izy ireo andeha hoandro andeha isaika amin'izay izy ireo dia afaka atambatrany ny fandroana roa amin'ny zany hoe fandroana roa avadika ray ihany fa fikasana anankiroa zany hoe anao zany raha ohatra ka vita sola fajry niara natory tamin'ny vadinao niaraka nanao firaisana tamin'ny vadinao vita iny andeha hoandro anao tsy hoe namandro anankiroa hoe ray amin'ny fandroana nohony inona ozy ty janaba de ray fandroana nohony juma non fikasana roa apetraka anao fa mandro indray mandeha anao zany mametraka fikasana hoe bon ity fandroana ataoko ty fandroana sady amin'ny janaba zany hoe loto lehibe nanao firaisana iny ary ny faharoa koa dia noho ny andro zoma dia ataonao fandroana ny anankiroa zay petraka anao anatin'ny fonao mandro indray mandeha fotsiny anao amin'izay fotoana zay mety ihany koa vehivavy ohatra tonga fotoana izy nanomboka talata larobia lakamisy zoma amin'ny valo na amin'ny sivy maraina izy tapitra ny règleny rehefa tapitra ny règleny izy andeha hoandro amin'izay hamonjy solatul juma dia fikasana roa atambatra no fandroana anankiray zany hoe sady mikasa izy midio amin'iny ilay loto lehibe ny règle iny no sady manambatra koa zay ity fandroana ataoko ty dia fandroana ny zoma ihany koa zany hoe roa zany ny fikasana ataony fa ny fandroana ataony dia ray ihany zay zany le tentsika hoe afaka tambatra ny fikasana roa amin'ny fandroana anankiray afaka atao zany araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana fa tsy hoe atsika zany vehivavy ohatra hoe tapitra ny règleny de ndeha hamonjy solatul juma izy dia mandro aloha izy noho ny hoe fahataperan'ny règle de miverina mandro fandroany izy amin'ny solatul juma tsy zay no ataony fa fikasana roa iny tonga de atambatra de mandro indray mandeha fotsiny izy de vita zay azony atao tsara zay bon rehefa vita ny fandroana handeha moské anao de safidio
ny lamba tsara indrindra ao aminao sy madio indrindra ao aminao. Zany hoe ny lamba tsara indrindra sy madio indrindra ao amin'ny armoiranao avoay anentinao mandeha eny amin'ny mosika amin'ny andro zoma. Avoay ny lamba tsara indrindra, lamba manitra indrindra, lamba madio indrindra, avoay rehefa anao andeha eny amin'ny mosike. Tsaratsara ny manao lamba fotsy, ary tsaratsara ihany koa rehefa mamonjy zoma dia mba joba na le akanjo lava, robe lava ho an'ny lehilahy zany. Vehivavy moa tsy maintsy manao an'izay, fa ny lehilahy zany mba manao an'izay mampiseho hoe atsika io islamo, atsika io ao anatin'ny andro lehibe, dia mampiseho atsika hoe mitafy an'izany joba zany nandeha namonjy le fotoam-pivavahana lehibe. Mety ny manao lamba ohatr' zao tsy maninona, fa ny tsaratsara zany mba lamba fotsy dia joba no entinao mamonjy an'izany salatul juma izany. Zany hoe lamba tsara indrindra ao aminao ao, lamba madio indrindra ao aminao, tsaratsara raha fotsy ny lokony, satria fotsy manambara na sinona ny fahadiovana. Lasana mandeha mamonjy an'izany juma zany. Ny lehilahy rehefa andeha mamonjy an'izany juma zany koa tsara ny manao ranomanitra. Ny lehilahy rehefa andeha hamonjy salatul juma izany dia tsaratsara izy ny manao ranomanitra. Manimanitra izy mivoaka mandeha mamonjy zany salatul juma. Ny vehivavy kosa dia tsy mahazo manao ny ranomanitra rehefa hivoaka ny trano. Na inona no antony ivoahan'ny trano dia tsy mahazo manao ranomanitra, voarara ny finoana islamo, ary mety mitondra hukumin'ny mpivarotena. Zany hoe notsarai ny finoana islamo tahaka ny mpivarotena ny vehivavy mivoaka ny trano manao ranomanitra. Tsy azo atao zany, voarara izany. Fa ianao vehivavy raha tianao ranomanitra dia ao an-tranonao, indrindra rehefa andeha araka tory amin'ny vadinao anao, dia tsaratsara manao manimanitra anao amin'izay fotoana zay. Mety hiteny antsika hoe finoana islamo miangatra, fa maninona ny lehilahy mahazo manimanitra eny an-dalana, fa ny vehivavy tsy mba mahazo manitra mihitsy, fa ao an-tranony ihany izy no midofaka ranomanitra. Tsy hoe islamo miangatra, fa islamo mitandro mandrakariva ny filaminana mba tsy hisian'ny fakapanahy, dia norarany finoana islamo zany zavatra zany. Satria raha vao vehivavy manao ranomanitra mandalo eny amin'ny lalana, mierika avokoa ny olona rehetra, ary mety miteraka fakapanahy à 70% ny fihetsika mandalo. Fa raha lehilahy anankiray misy ranomanitra, mandalo izy, na dia mierika olona fa tsy manaitra olona loatra zany. Fa raha vao vehivavy, mierika ny olona rehetrarehetra eo. Manaraka an'izany ihany koa nareo vehivavy, aza miteny hoe tia tena lehilahy na tia tena islamo amin'ny fandrarana an'izany ranomanitra zany. Tadidio fa Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra antsika, izy mahafantatra zavatra mety amintsika, izy mahafantatra zavatra tsy mety amintsika. Misy zavatra norarany amin'ny lehilahy fa navelany ho an'ny vehivavy, ary misy zavatra norarany amin'ny vehivavy fa navelany ho an'ny lehilahy. Ka rehefa ny zavatra norarany ho an'ny lehilahy nomeny alalina vehivavy manao azy, tsisy lehilahy ny teny mihitsy hoe miangatra ny islamo. Fa rehefa vehivavy no norarana amin'ilay izy, dia be ny olona miteny hoe miangatra ny islamo. Mekohatra antsika amin'ny islamo, ny lehilahy dia tsy mahazo mitafy volamena, tsy mahazo miravaka volamena, tsy mahazo manao peratra volamena, tsy mahazo manao montre volamena, tsy mahazo miambozona volamena izy eo amin'ny fiainany. Nanomboka izy voateraka mandra-pialan'ny lehilahy eto ambony tany amin'ny islamo, dia tsy mahazo mitafy an'izany volamena izany mihitsy. Fa ny vehivavy kosa mahazo mitafy volamena na manomboka amin'ny tapon-dohany ka hatramin'ny faladiany, hitafy volamena izy, tsisy problème amin'ny islamo.
satria Allah nahita fa volamena tsy tsara ho an'ny lehilahy, tsy tsara ho an'ny fahasalaman'ny lehilahy ny mitavy volamena. Eny na dia ao an-trano aza, jereo vehivavy no raran'ny islamo tsy manao ranomanitra rehefa hivoaka ny trano izy vao tsy mahazo manao ranomanitra, fa ao an-trano mahazo manao ranomanitra na isaika ranomanitra aza, na ampidirina anatin'ny koveta be ranomanitra jiaby iny ao izy misaika ao, tsisy problème amin'ny islam. Fa rehefa hivoaka ny trano ny vehivavy dia tsy mahazo manao rano, hivoaka ny trano na amin'ny somary tapatapaka ty ireo izao efa siro za fa nanomboka ny verina normal le izy io. Na le tiantsika tenenina hoe amin'ny islamo misy zavatra norarany Allah ho an'ny lehilahy fa navelana ho an'ny vehivavy, ary norarany ho an'ny vehivavy fa navelana ho an'ny lehilahy. Volamena nanadary be réseau-ntsika ato mandeha tsara aloha réseau-ntsika any satsia mandeha mitenena nareo manorata nareo hoe ahoana ny réseau, fa réseau koa ato hitako somary adaladala, tena adaladala mihitsy ny réseau. Manorata nareo any raha ohatra ka mandeha normal réseau, maheno tsara nareo any amin'ny place zay misy anareo any. Tsisy manoratra mandeha ve ny connexion any aminareo, mandeha ny heninareo ve ny darsa zany mandeha ve, maheno ve nareo? Naam, ny réseau aty mihitsy zany no réseau aty amiko zany no ratsy, zay ny tena marina. Ny réseau aty amiko zany no ratsy fa tsy ny réseau any aminareo, satria hitako ato zany tapatapaka le izy, tapatapaka. Naam, tapatapaka maheno mandeha tsara, tapatapaka ok, maheno fa misy lera izy mibloqué, maheno ok. Bon, averina antsika kely le fanazavana inshallah fa mandeha izy le tenako hoe rehefa andeha mosquée zany amin'ny andro zoma io, ny lehilahy dia tsara ny manao ranomanitra fa ny vehivavy dia tsy mahazo manao ranomanitra. Ka zay le nahatonga le fanazavana ranomanitra teo hoe satria rehefa zao nisy fotoana nanazavana io, dia rehefa nampianatra tany amin'ny madresa, rehefa nampianatra zao tao amin'ny mosquée na tany amin'ny madresa, dia nisy vehivavy anankiray miteny hoe le islamo ohatra ny hita miangatra, dia nazavaiko taminy hoe inona tianao tenenina amin'le hoe miangatra. La miangatra hozy izy satria ny lehilahy vela mahazo manimanitra eny andalina fa zahay zany tsy mahazo. Dia zay le antony zany nanazava teo hoe amin'ny islamo misy zavatra norarana ho an'ny lehilahy fa mety amin'ny vehivavy, misy zavatra norarana amin'ny vehivavy fa mety amin'ny lehilahy. Tahaka an'izany volamena, amin'ny islamo ny lehilahy tsy mahazo mitafy volamena, na firavaka io, na bracelet io, na montre io, na peratra io, na inona volamena tsy azo ny lehilahy ataony mitafy azy mandritra ny fiainany eto ambonin'ny tany, haram. Ary zay lehilahy mitafy volamena dia voasazy ny Allah, mahazo sazy mahery vaika amin'ny Allah eto ambonin'ny tany sy any ankoatra zany. Fa ny vehivavy afaka mitafy volamena manomboka ny tapony dohany na vatany ray manontolo rakofa ny volamena ziska amin'ny tongotra ny faladiany, tsisy problème. Fa rehefa ny le vehivavy navelany tafy volamena sarobidy zany, tsisy lehilahy teto ambony tany teny niangatra ny finoana islam. Pourquoi zahay tsy napetraka, tsy navela mitafy volamena? Zay koa mba te hitafy volamena
mba tianay koa peratra anay ty volamena, mba tianay koa montre anay ty volamena, mba tianay koa bracelet ohatra volamena. Fa kosa rehefa ny tenin'ny islamo hoe tsy azonareo tafiana izany, dia tsy azonay tafiana, tsy mbola nahitanao lehilahy islamo anankiray raha nahay momba ny finoana izy nitafy volamena, na jainy le izy. Fa rehefa ny islamo nandraran'ny vehivavy tsy manao ranomanitra mandeha mivoaka ny trano, eo ny voaka ny olana fa maninona miangatra, tsisy fiangarana amin'ny islamo. Anareo aza misaora zanahary mbola afaka manao ranomanitra ao an-trano, mahazo manao ranomanitra rehefa hiaraka amin'ny vadinareo, mahazo manao ranomanitra n'importe où, raha vehivavy daholo ao anatin'ny trano amin'ny toerana anankiray afaka manao ranomanitra. Juste anakanana anareo tsy manao ranomanitra rehefa mandeha mivoaka ny trano ihany. Donc zany esorina anatin'ny eritreritra ny filazana hoe islamo niangatra ho amin'ny vehivavy. Fa raha tena jerena ohatran'izay lehilahy voa amin'izany volamena tokony ho tafiana izay mba milamy, fa tsy azo atao dia tsy azo atao. Donc zany avelantsika amin'ny sisiny iny fanazavana ny misy zavatra hafa koa fady amin'ny lehilahy, tsy azo ataon'ny lehilahy ny mitafy ohatra lamba landy na lamba lasoa, haramo amin'ny lehilahy. Fa ny vehivavy izy afaka tafiny, tsisy problème. Jereo zany lamba landy, lamba lasoa, tsara zany. Tianay koa mba hitafy an'izany fa islamo teny tsy azo anaovan'ny lehilahy, tsy azo anaovana, tsisy lehilahy islamo mitafy an'izany. Dia tsy niteny zay hoe niangatra islamo zany, fa maninona vehivavy mahavy mitafy an'izany fa lehilahy tsy mahazo. Fa zay ny lalàna dia fa zay ny lalàna ajaina. Donc zany anareo izy ny vehivavy ny angarany Allah nomeny juste mandeha mosquée, mandeha mivoaka ny trano foana, tsy mahazo manao ranomanitra, fa ny ao an-trano afaka miseky ranomanitra, afaka manao ranomanitra, tsisy problème. Entre parenthèse, ny lesona antsika dia mahakasika ny andro zoma. Dikan'izay rehefa avy n'andro anao, mijery lamba tsara indrindra ao aminao, madio indrindra, fotsiny tena tsara, dia mandeha ihany koa anao lehilahy manao ranomanitra, manimanitra, handeha amin'ny mosquée. Rehefa lasa anao mandeha eny amin'ny mosquée ihany koa, dia mandeha mialoha, zany hoe tonga aloha eny amin'ny mosquée. Satria nahoana tonga aloha amin'ny mosquée? Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nametraka hadisy mahafinaritra ho antsika rehetra. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, zay olona tonga ny andro zoma, nandro ny tafy lamba madio tsara, nandeha amin'ny mosquée, tonga izy tamin'ny ora voalohany, dia zany olona zany tahaka ny namoaka soadaka chameau, tahaka ny namoaka soadaka chameau. Maventy zany, lehibe zany, namoaka soadaka chameau. Faharoa tenen'ny mpaminany, zay olona kosa niomana nandeha mosquée tonga tamin'ny ora faharoa, dia tahaka ny namoaka soadaka ombivavy. Dia tenen'ny mpaminany zay olona tonga eny amin'ny mosquée tamin'ny andro zoma, tonga tamin'ny ora fahatelo, tahaka ny namoaka ondry soadaka, namoaka soadaka ondry. Ny olona izay tonga teny amin'ny mosquée tamin'ny ora fahaefatra, dia tahaka ny namoaka soadaka akoho. Ary ny olona tonga eny amin'ny mosquée tamin'ny andro zoma tamin'ny ora fahadimy farany, dia tahaka ny namoaka soadaka atody. Atody zany rehefa anao zany 5 minutes avant khutba tonga, tahaka ny namoaka atody ianao amin'izay fotoana zay. Fa ny ora voalohany dia any 10h du matin na 10h30 jusqu'à 11h. Ora faharoa manomboka 11h jusqu'à 11h30 na midi moins. Ora fahatelo 11h30 jusqu'à midi. Ora fahaefatra midi jusqu'à midi quart. Ora fahadimy fa midi 30 le mimbary fa hiakatra ambony mimbary ninona ny mpanao khutba. Dia teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, zay olona tonga rehefa manomboka miakatra amin'ny mimbary ny mpitoroteny ny mpanao khutba, dia ny zavatra mandalo inona amin'izay fotoana zay, teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ireo anjely maka anarana eo amin'ny varavaran'ny mosquée, satria amin'ny andro zoma io zay olona miditra raisiny ny anarany, raisiny ny anarany. Misy anjely mitsangana eny amin'ny varavara'ny mosquée rehetra, dia zay miditra raisiny ny anarany. Ka rehefa miakatra ambony mimbary ny mpanao khutba,
dia afodiny zany hoe idiny ilay anjely ny boky izay nandraisana anaran'ny olona nanao joma zay tonga taloha zany de lasa iny anjely iny mandeha mipetraka eny izy miaino ny khotba. Dikan'izay ianao zay tonga amin'ny fotoanany khotba fa mandeha tsy tafiditra anatin'ny lista ny olona tonga nanomonjy an'izany zoma zany. Zay no mahatonga hoe tsara tsika ny tonga aloha mialoha ny khatib miakatra ambony membar farafaharatsy na moka soadaka atody. Fa rehefa anao kosa tonga amin'ny fotoana khatib fa manao khutba dia tsy tafiditra anatin'ny lista ny olona namonjy zoma. Azonao ny fahasoavana ny andro zoma sy ny khutba sy ndra fa tsy voasoritra anatin'ny lista anao amin'izay fotoana zay. Ary rehefa tonga anao anatin'ny moské dia tsaratsara ny manao 2 rakan tahiyatul masjid. Zany hoe rehefa tonga anao tsy tonga dia mipetraka fa mbola anao manao salat 2 rakan. 2 rakan sunna tahiyatul masjid fiarabana ny moské. Zay vao anao mipetraka enina dia mandeha ny toroteny mandeha ny khutba dia anao manao 2 rakan alohan'ny hipetrahanao rehefa anao tara zany. Manao 2 rakan zay vao mipetraka satria tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam anatin'izy manao khutba iny nisy lehilahy tara niditra avy any de tonga de mipetraka iny lehilahy de niteny mpaminany anao le tara io mitsangana manao 2 rakan tahiyatul masjid zay vao mipetraka anao miaino le khutba. Mpaminany anatin'ny manao khutba fa niteneniny manokana iny lehilahy mitsangana anao le tara io manova ny salat 2 rakan anao tahiyatul masjid de rehefa avena mipetraka miaino an'izany khutba izany. Tena ataon'izany lehilahy zany. Dikan'izay zany rehefa anao tonga ao moské na efa mandeha ny khutba dia manova an'izany 2 rakan izany ianao. Bon, rehefa vita zay 2 rakan zay mipetraka anao miaino ny khutba, miaino ny khutba. Fa misy amintsika mampalahelo zavatra roa mandalo. Na izy miresadresaka amin'ny olona zay akaikiny mitodika gauche à droite miresaka izy jereo ranona tsy eo ranona mijery misy resaka tony foana amin'ny olona manodidina anazy eo. Na izy manao an'izay nefa zany zavatra zany dia manimba ny fahasoavan'ny juma. Teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam malaga fala jumaatala. Zay olona ny teny ny resaka tamin'ny fotoana ny khutba dia tsy azo ny fahasoavan'ny andro juma, tsy azo ny fahasoavan'ny salatul juma. Perte izy tahaka ny nanao azory fa tsy voasoratra anisan'ireo nahazo fahasoavan'ny salatul juma izy amin'izay fotoana zay. Enina de hoe misy olona miresaka eo anao tsy mahazo mampangina ny olona miresaka iny. Ohatra ka misy zaza miresaka dia anao miteny mangina anao miteny mangina iny efa simba ny zomanao, efa tsy azonao valisoa ny jomana. Dikan'izay na misy olona miresaka eo anao mangina foana tsy miteny ianao. Zay ny fomba ampanao amin'ny andro zoma. Zay zany le zavatra voalohany mandalo rehefa mandeha ny khutba na misy olo maro miresaka na faharoa izy tsy miresaka fa izy miherotra. Zany hoe izy mihaino khutba eo iny nanomboka izy concentré jusqu'à masinazy nanomboka nalemy izy eo fiafarany inona nandehananao namonjy zoma nefa anao herotra. Andehanantsika andeha monjy salatul juma mba ahazo valisoany zany salatul juma zany, mba ahazo ny valisoany salatul juma fa tsy miherotra no ataonao ry. Donc zany anao mihaino tsara de rehefa aveo miaraka manao salatul juma. Vita zay rehetrarehetra zay dia azadino amin'ny fotoanan'ny zoma io misy ora anankiray eo anelanelany salatul asr sy maghrib dia anomalia ny Allah ny doa zay ataontsika.
dikan'izay rehefa tonga ny andro zoma vita ny solatony zoma mody antranonao matory manao lasesta satria te ampaminany sanasram kilo fa inona shayato iny la takilo manaova lasesta nareo fa ny shaitoaniny tsy manao lasesta dikan'izay zokoanao manomboka maraina anao miasa mba maka aina kely matorina de 15 minutes 20 minutes foana rehefa aveo miverina miasa dia afanino mandeha mamonjy sola ansre vita sola ansre iny entre ansre sy maghrib iny fotoana amaliany amadoan aokanao amin'ny fotoana io zany tsy anao zavatra hafa atsika jiaby samy manana problemtsika samy manana hetahetantsika samy manana ny fanirintsika ka amin'ny andro zoma io nanokana ny Allah hamalina ny fahetahetam-pontsika handraisany ny fanirintsika rehetra entre sola ansre sy maghrib zany eo amin'ny 15h30 jusqu'à coucher du soleil 15h30 jusqu'à coucher du soleil manova doana manana fotoana farafaratsy ny 5 minutes ianao manao doan amin'izay fotoana zay de ny farany amin'ny andro zoma io anisan'ny fomba mampanaona amin'ny andro zoma dia ny fandefasana soalato ala nabi imbetsaka zany anao mandefa tsodrano sy vavaka manokana ho an'ny mpaminany imbetsaka dikany imbetsaka zany maro be mihitsy tsy voisa arivo ray alina million tsy problème foa manomboka amin'ny ariva alina niny mazitylaka misy mifoa zoma ziska zoma milentiky masoandro satria tenen'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny andro tsara tsy afdalul ayyam inda Allah yaumul juma fa akthiru alayya salah ny andro tsara indrindra ny posamin'ny masoandro de ny andro zoma kaoka nareo handefa fiarabana betsaka sy doan betsaka ary tsodrano ho aty ampoko nambarany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ka rehefa anao mandefa tsodrano imbetsaka amin'ny mpaminany tadidio tsara nandefa indray mandeha nao Allah mamaly an'izany folo récompense avy amin'ny Allah folo ary Allah miteny ao anatin'ny Qur'an al-Karim mana inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah sy ny anjely rehetra ny an-danitra miarahaba sy mandefa tsodrano amin'ny mpaminany ya ayyuhallazina amanu rehefa aveo Allah ny antso oe nareo mpino sallu alayhi wa sallimu taslima aoka koa nareo iarahaba azy sy andefa an'izany fiarabana vavaka imbetsaka ho amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dikan'izany tsara tsika mandefa imbetsaka satria ny fandefasanao fiarabana imbetsaka amin'ny mpaminany mamaha ny asaloanao mamaha ny problemnao ary ihany koa manala ireo fitsapana maro zay mianjady aminao fanaovanao fotsiny Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zay fotsiny nataonao impolo roapolo telopolo dimanjato arivo mamany asaloa manala ny aditsaina ary mampisokatra ny anjara masoandronao araka ny hadisy ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ary mpaminany koa mbola miteny manao al-bakhil indi ny olona mahitra zany hoe ny olona bakhil mahitra indrindra eo anatrehan'ny Allah dia zay olona maheno anaran'ny mpaminany nefa tsy miteny Allahumma salli ala Muhammad dikazay amin'ny andro zoma io dia manao imbetsaka amin'ny aliny voamiditra fotsiny milentika masoandro amin'ny andro alakamisy Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zoma tontolo andro averimbereny zany zay no sonina no tokony ataon'ny olona rehefa tonga ny andro zoma ny tahaka zao zany hoe rehefa tonga ny andro zoma dia tsara ny olona manao an'izay nam fa mahery ny fotoana ngamba tsika zany tsy afaka noho le
lohahevitra faharoa fa raisintsika amin'ny heriny zany ny lohahevitra manaraka satria misy ny lohahevitra izy an'ireo olona voadidy manatrika na tsy maintsy manatrika ny salatul juma ary izy ireo olona tsy voadidy lohahevitra anankiray zay ary misy ihany koa ny lohahevitra anankiray hoe raha sendra mitambatra ny salatul juma ny andro zoma sy ny andro naindy inona no ataontsika manao salatul aid dia tsy manao salat juma sa manao salat juma fa tsy manao salatul aid sa sady manao salatul aid no sady manao salatul juma inshallah hoe raisintsika amin'ny herinandro satria lava ifandarantsika teo nisy fanazavana be dia be nataontsika teo inshallah zany aloha zay no raisintsika mbola tsy tampotra androany zany ty boky ty fa inshallah amin'ny heriny izy tena tampotra zany inshallah zany dia ny fanentanina ho antsika araka ny volazantsika teo atsika jeudi le 20 androany zany hoe 20 après 2 semaines atsika mampisakafo zazakam-boty dia ho anao zay efa manana tiandray anjara am'zany dia efa afaka mandefa participation mba tsy ho tara tahaka ny teo ny tena somary taratara ny participation ntsika somary saika tsy nahampy fa nisy olona ny recouvre anazy dia alhamdulillah ampy somatsara izy dia faharoan'izany atsika misy caisse vaovao sokafantsika dia ny caisse ny inona ozy ty ny fourniture scolaire na dia mpianatra folo fotsiny na roapolo vitantsika manome azy ireo droit d'inscription fotsiny miaraka amin'ny écolage droit d'inscription sy écolage na cahier folo cartable ray efa tsara zay efa nahavitatsika tamin'ny talohan'ny ramadan na ny colis ramadan fa jeutitsika maninona manao karazana fourniture scolaire inshallah zay tratranao alefazy fa caisse anakiroreo sokatra nanomboka tamin'ity herinandro ty zay olona mpisakafo zazakam-boty abidirina amin'iny zay olona nampy resaka fourniture abidirina ato inshallah tanteraka zay ataontsika eto video alefa amintsika any avokoa amin'izay fotoana izay inshallah zay zany no fampatsahivantsika tamin'ity androany ty zay no darsantsika tamin'ity androany ty ho anao zay manana commentaire afaka mandefa commentaire hamaky commentaire atsika manomboka zao ho anao ihany koa zay mila n'ity boky ty ty disponible zany na tena boky na pdf afaka mandray anjara anao amin'ity boky ty zany inshallah zay zany no darsantsika tamin'ity androany ty isorako atsika jiaby nanaraka hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao miandry commentaire amintsika raha misy commentaire vakina raha tsy misy commentaire dia tapitra zany fandarantsika fa hitako aloha mety nazava tsara tamintsika ny zavatra rehetrarehetra indrindra niny fanazavana hoe fa maninona ny vehivavy no tsy nonorarany Allah tsy hitafy ny na hanao ranomanitra amin'ny fotoana izy mivoaka ny trano mazava amintsika angamban'izay satria misy antony fiarovana ny fiarahamonina mba tsy ho tratra ny fakapanahy na hiparitaka fitina na ihany koa hivadika zavatra hafa eny amin'ny fiarahamonina tsy ny ranomanitra ihany fa tsy tsara ihany koa hitanareo vehivavy indray manao talon izy kitak mampierika olona mitovy amin'ny ranomanitra ihany iny zany mampitovy dia reo manampahaizana amin'ny finoana islamo teny tsaratsara ny tsy manao an'ireny talon mampierika ny olona ry izy mandeha kitak anao any aloha be any mitodika anao mierika anao inona zany kitak zany imagineo sady manao kitak amin'ny talon anao no sady ranomanitra midofaka no entinao iza ny olona tsy hierika amin'izany lehilahy teneniny ireo manampahaizana vehivavy ray mahavita manadala lehilahy zato fa lehilahy zato possible tsy mahavita manadala vehivavy ray zay le iny le fitina tiany nisa le fakapanahy teraka ny vehivavy lehibe mihoatra ny lehilahy
lehilahy zato possible tsy mahavita manadala le vehivavy ray fa vehivavy ray mahavita manadala lehilahy zato ary ripaka avokoa ireo lehilahy zato. Zay zany ny danger ny fakapanahy ny vehivavy ka islam tsy tiany zany fakapanahy zany satria ny fakapanahy narentrika an'ireo zanak'Israely te tamin'ny vehivavy ka tsy tiany Allah hiverina amintsika mpino islam ny fakapanahy narentrika an'ireo zanak'Israely tamin'ny vehivavy zany ka nataony fomba rehetra hanakanana an'izany indrindra amin'ny alalan'ny ranomanitra zany. Nam Albertine Mialso mankasitraka ustaz fa ohatrinakay le boky mahasamihafa ny silamo sunnita sy shia. Iny boky iny eo amin'ny 20 000 ariary ny vidiny, 20 000 ariary ny vidiny fa raha ohatra ka PDF 5 000 ariary. Mariam Houarou, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mankasitraka ustaz. Nam Badad Fanirso, raha mamaky sura Kahf amin'ny aliny alakamisy mety ve sa ahoana? Oui, mety, efa zoma mako iny. Alakamisy fo zoma iny alohan'ny namatory efa afaka mamaky azy. Fa ny fotoana tena tsara aloha le anao vita sola fajr manao adhkarna vita iny eo anao mamaky azy. Iny fotoana tena tsara na mandeha mialoha anao eny amin'ny moské amin'ny folo sasana amin'ny 1 eo anao mamaky azy koa sady miandry le khutba amin'izay fotoana zay. Zay ihany koa tena fotoana tsara. Montana Clinton mankasitraka ustaz, ankasitrana antsika jiaby. Na zay zany le inona le mahakasika ny yaumul juma, ny andro zoma dia amin'ny herinandroany zany no tena taperintsika tanteraka ty loha hevitra hoe iza ny olona tsy maintsy manatrika ny solatul juma ary iza ny olona afaka tsy manatrika ny solatul juma ary ahoana ny zoma raha tombe andro idy dia inona no tokony atao. Inshallah amin'ny herinandroany zay ho anao zay vonina handray anjara amin'ny fampisakafoanana ny zaza amin'ny fourniture miditra MP amin'ny WhatsApp indrindra dia miresaka ao antsika dia azavaina antsika bebe kokoa izany projet tsika zany inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faranantsika fa andro alahady, maro amintsika dia hiasa, maro amintsika dia hanao examen baccalauréat raha ampitso dia inshallah faranantsika izany fandarantsika zany sorina antsika jiaby. Assalamu alaikum.